La 4G Batelma vous présente Nivava. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Dimy volana androany nisin'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara. Atao anatin'izay mahery ny 4 arivo sy ray alina nitondra ny tsimokaretina ka valonjato sy ray alina dia teto mifaritra Analamanga avokoa. Tato anatin'ny 12 andro farany nahitana fihenana ireo tranga vaovao. Velotaraina ireo mpanjifa manoloana ny fanarotana izay ataon'ny banky sy ireo mpambindram-bola madinika amin'izao fotoana izao. Manao antsoavo izy ireo mba hijeren'ny fanjakana akaiky mahakasika izay. Nanomboka androany fafakakevitra ny mpisehatra amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly ary ny ATT mahakasika ny fiomanana amin'ny fiverenana ny fitaterana. Maro ny renadamina apetraka hifehezana ny fiparitany valinaretina Covid-19 raha ny fanazavana azo. Tsy manaiky anao famindram-pahefana ny lehiben'ny fonja maro antsetra ka ahina hiteraka korotana sy savorivory izany hoy ny solotenan'ny mponina avy any an-toerana. Io lehiben'ny fonja io izay misy raharaha maro mahavoatonontonona azy raha ny fanazavana azo hatrany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena namiditra am-pialana sy nandrava ny gouvernemanta ary ny antenimieram-pirenena ny filoha malianina Ibrahim Boubacar Keïta taorian'ny fisamboran'ny tafika mutin azy. Mampanantena fividianana kosa ireo pioko nandray ny fitondrana. Nadindreo arahanao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia feno 5 volana androany nisin'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara. Atao anatin'izay mahery ny 4 arivo sy ray alina nitondra ny tsimokaretina ka valonjato sy ray alina amin'ireo dia teto mifaritra Analamanga avokoa. Atao anatin'ny 12 andro farany kosa nahitana fihenana ireo tranga vaovao. Miantarandrianay. Tahaka izao ny fivoarany antotanisa iray volana ny fanesy mikasika ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tato anatin'ny 5 volana. Izany hoe ny 7 ny volana Martsa hatramin'ny androany 7 ny volana Aogositra 2024. Ny 20 Martsa ka hatramin'ny 12 ny volana Aprily 2024. Misy 20 ny olona vao marina fa nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara. 7 Aprily 2024 hatramin'ny 17 ny volana May. 420 ny tranga vao marina nandritra io fotoana io ka nampiakatra ny totaliny vao marina fatratran'ny Covid-19 ho 430. 12 ny volana May ka hatramin'ny 14 ny volana Jona tsy nitsahatra niakatra ny tranga ary tafiakatra 27 ny isan'ireo olona vao marina fatratry ny aretina tao anatin'izay daty izay ary tafiakatra 2,7 raha total ireo nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara. 15 ny volana Jona 2024 ka hatramin'ny 18 ny volana Jolay lasa teo, izany hoe tao anatin'ny iray volana mahery kely, nahatratra manodidina ny 905 ny isan'ireo vao marina fa mitondra ny tsimokaretina, isa izay ambony indrindra raha oharina ny volana hafa teo aloha. Hatreo dia ny total manodidina ny 709 raha natambatra ny tratran'ny Covid-19 hatramin'ny sy ny valanaretina teto Madagasikara. Ny iray volana farany kosa izany hoe ny 17 Jolay ka hatramin'ny androany 17 ny volana Aogositra 2024. Misa mahery ny 107 ireo vao marina fa nitondra ny tsimokaretina. 20 andro voalohany tamin'io no nirongatra izany ary niaina tsikelikely ny tranga isan'andro tao anatin'ny 10 andro farany. Tao anatin'ny 5 volana araka izany, totaly 470 sy 4 arivo sy ray alina ny vao marina fa nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara. Maro indrindra amin'ireo na ny 7,30 sy 700 sy ray alina no tranga teto amin'ny faritra Analamanga avokoa.
faritra Tsinanana no ahitana tranga maro indrindra aorian'ny faritra Analamanga izay mitotaly 2,770. Manaraka azy ny faritra Alaotra Mangoro 2,700 ny tranga vao marina tany an-toerana. Laharana fahaefatra ny faritra Boeny miisa 5,700 ny tranga tany an-toerana ary faritra Matsihatra Ambony no eo amin'ny laharana 5 amin'ny faritra nahitana tranga maro indrindra teto Madagasikara izay mitotaly 3,400. Amin'izao fotoan'izao miisa 700 ireo mbola manaraka fitsaboana raha toka efa sitrana tanteraka ny 2,704 ariary tamin'ireo nitondra ny tsimikaretina. 7,20 no marary mafy ary mitotaly 3,70 no lavo ny valanaretina. Olona 4,10 ny sitrana ary tsy nisy ny ainana fohy araka ny tatitra ny CCO Covid-19 tamin'ity androany ity. Miampy 5,20 kosa ireo tranga vaovao marina fa mitondra ny tsimikaretina. Henri Florian. Tato anatin'ny 4,20 ora tsy nisy ny ainana fohy vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara araka ny tatitra io atoandro io. Ny ampy 4,10 ireo sitrana somatsara raha toka 5,20 kosa ireo ahitana ny sorotraretina vaovao. Misa 5,20 izy ireo tao anatin'ny 4,20 ora farany izay. Manarak'izay dia misy koa ireo sitrana vaovao indray 4,10 ireo olona vaovao sitran'ity tamin'ity valanaretina Covid-19 ity ary raha tena araka ny nambara teto matetika dia hoe tena filaza azy sitrana ary tsy mamindra intsony. Miaina 7,20 kosa ireo olona izay mbola tsaboana na le ataontsika hoe cas actif na cas en traitement zany ary tsy misy ny olona vaovao nampiana ny forme grave ary tsy nisy ny valanaretina Covid-19 ty tao anatin'ny 4,20 ora farany teto Madagasikara. Raha ohatra zany ka andeha hojerentsika ireo tambatrisa dia toy izao izy zany 2,704 zany no efa sitrana somatsara tamin'ireo olona 4,74 izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara. 26,700 ireo olona izay mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka na cas actif mijanona ho 7,20 amin'isan'ireo forme grave ary mijanona ho 3,70 ny isan'ireo olona izay lavo ny valanaretina Covid-19 ty teto Madagasikara. Miisa 7,20 ankilan'ireo forme grave izay raisina an-tanana. Eny anivony ny toeram-pitsaboana maro samihafa natokana ho amin'izany. Mbola misy ireo forme grave raisina an-tanana any amin'ireo hôpitaly 7,20 izy ireo amin'ireo 27,700 zany mbola mitondra ny tsimikaretina ankehitriny. 30 amin'ireo 7,20 ireo dia tsaboana be felan-tanana, ny 7 eo amin'ny HR1, 3 any amin'ny hôpitaly inosiala, 7 amin'ny centre de traitement Covid-19 Mahamasina, 10 CHU Andotapenaka, 2 hôpital militaire. Zay ny eto Analamanga. Any Antsirabe dia misy forme grave 4, Andrainjato CHU Andrainjato Fianarantsoa 7,20, Alaotra Mangoro 2, Toliara 4 ary Boeny dia misy forme grave anaky 5. Zay zany no fitsinjarana isak'ireo hôpitaly izay mandray an-tanana ireo forme grave ireo izy 7,20 mianaka ireo. Ho an'ireo 5,20 tranga vaovao ireo tahaka izao ny fitsinjarany isaky ny faritra. 20 ho an'ny faritra Analamanga, 10 ho an'ny faritra Alaotra Mangoro, 9 ho an'ny faritra Diana, miisa 7 ho an'ny faritra Matsihatra Ambony, 4 ho an'ny faritra Vatovavy Fitovinany, miisa 10 ny tranga vaovao eo anivon'ny faritra Sofia, 3 eny anivon'ny faritra Sava, ary 3 ihany koa ho an'ny faritra Boeny, tranga vaovao miisa 2 ho an'ny faritra Iorombe, ray kosa ho an'ny faritra Atsinanana, ary ny ray farany any amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Mbola miatra ary tokony anajatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra izay efa noraisina sy napetraka hatramin'izay ankilany ny tsirairay na eo aza ny fidininy antotanisa ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus ity. Lafy mavao hafa kosa indray dia velo taraina ireo mpanjifa manoloana ny fanararotana izay ataon'ny banky sy ireo mpampindram-bola madinika amin'izao fotoana izao. Manao antsoavy izy ireo mba hijerevany fanjakana akaiky ny makasika izay. Henri Florian. 10 volana izay no niaina tao anatiny ameana ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy. 10 volana izay niatony asa fitadiavam-bola ho an'ny maro no ny tsy maintsy anajany ny fepetra ara-pahasalamana tsy hiparitaha ny valanaretina Covid-19.
Maro tamin'ny vahoaka no indram-bola teny anivon'ny banky tamin'ity taona ity. Tsy afaka namerina izana ara-dalàna ankilan'ny maro anisa noho ny tsy fahafahana miasa araka ny tokony ho izy. Miopampana raha nambaran'ireo mpindram-bola eny anivon'ny banky ny karazana fanararaotana mahazo ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Dia ny aloha par mois indray zany lasa nisonitra be, lasa 312 969,72 ariary indray izy zany amin'izao. Satria nahazo sazy ony dia ny intérêt lasa nisonitra be. Dia izay no mba hitarainako amin'ny filoham-pirenena fa tena mampalahelo ilay izy satria zahako sady manofa trano dimy mianaka izay mivady tsy manana asa fa-tsy ny asa tanana zany nataonay mba nindramana vola tany nefa zao lasa fanararotana. Ny tombon'ilay volana laina zany tao anatin'izay sazy zay lasa 400,000 ariary. Tao anatin'ny confinement zay lasa 400,000 ariary indray zany no lasa tombon'ilay vola. Dia nefa naloha moa zany dia namamivery fotsiny ny vola fandozany lasa ny ohatra 7 volana indray ilay 7 volana teo. Indra ohatra na manokana zao dia taxi be ny tena asako, tena tsy miasa mihitsy. Dia nefa zany zareo nanaiky hoe asiana fehemorana ilay fotoana dia tamin'ny voalohany nomeny 3 mois nefa mbola tsy afaka niasa ihany ilay taxi be. Dia zao indray omena 6 mois nefa ny avy eo jerena zany ilay mode de paiement vaovao nomeny zareo misy zana-bola be tsy araka ny fanarahanay. Rehefa nataoko ny kajikajy dia teo amin'ny 9% eo zany lasa zana-bola indray ao ambonin'ilay izy izay zavatra hoe tsy ho vitako mihitsy satria ny asa ary zay teo sahirakirana ihany nanenjika ny vola ny banky maika moa fa hoe tsy miasa dia tena tsy vitanay dia tena hoe mangataka zany zay fanelanelana na filoham-pirenena satria izy moa namoaka hoe tsy nahafahanay ny asa dia mangataka koa amin'ny banky mba hijery anay hoe client nandritra ny taona maro raha ohatra na manokana dia tokony mba hojerena ao anatin'izao fotoana izao hoe santionany amin'ireo olona manana fahasahiranana maloana ny famerenana vola ny indramina teny anivon'ny banky ihany ireny izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM tamin'ity androany ity. Nivoana tamin'ny tenin'ny filoham-pirenena ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny nambarany teo anivon'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Zany hoe raha araka ny fanambaran'ny filohan'ny repoblika dia tsy tokony hisy zana-bola tao anatin'izay efa-bolan'izay ary mbola tokony ho ampiana zareny olona ireny. Ny magaga nefa dia ity nanao fanambarana ny APB hoe ato marina fa tsy ho tataovana sara ny manokana ireo fepetra ireo misy fepetra marobe zay nilazany ato mikasika ny ireo mpandrarany sambobola tany amin'ny banky ary everiko fa ny association professionnelle des banques sy ireo microfinance dia miara-miasa ka tsy tokony hisy samihafa zany hoe raha ny banky milaza zay satria maka volany amin'ny banky ihany ireo microfinance ireo dia tokony hitovy an'izay koa zavatra ataon'ny microfinance satria ny association professionnelle des banques nanty fampandrenesana fa tsy nisy zana-bola ho an'ireo zay naka-vola 3 ka hatramin'ny 9 Antso araka izany no ataon'izy ireo ho an'ny tompona ndraikitra isan-tokony maloana ity olana ity mba hijery akaiky ny fahasairana ny vahoaka madinika. Mangataka ny analefahana ny fepetra azahoana ny fampindramam-bola amin'ny alalan'ny tetikasa miarina ny Fédération Nationale des Guides nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny isitry ny fizahantany mahakasika izay miantarandrianay. Fanohanana mamaly ny ampanisy afangatany mpiseradia manerana ny nosy ny fahafahana mindram-bola amin'ny alalan'ny tetikasa miarina. Maro anefa no tsy afaka misitraka izany raha ny fanazavana. Karazana critère be zany napetraka eny banky izay tsy mifanaraka tamin'ny zavatra nieritreretana ny guide ohatran'ny hoe fametrahana antoka 50%. Izy zany karazana vola amin'ny avy any fanjakana avy any amin'ny mpamatsy vola zany nomena ny banky ho tatana banky tena ny antoka amin'izy tokony hoe fanjakana. Ankehitriny zany ny guide touristique ohatran'ny mety hafa ny fomba nitondran'ny nahazoany guide touristique an'izy na hafa koa ny fomba nanazavahan'ny fanjakana an'izy satria fanjakana miteny hoe ny fanjakana mitondra supporter garant dia ny banky anefany dia hoe zay mila karazana antoka. Manoloan'izay nisy ny fionana nataony teo anivon'ny Fédération Nationale des Guides sy ny ministry ny fizahantany nankatan'izy ireo tamin'izany ny analefahana ny fepetra fisitrahan'io fampindramam-bola io. Dia zay zany nandehanana aty anatin'ny aty amin'ny fanjakana aty hoe mba hanampy ny facilité zany le dossier an'ny guide touristique satria tsy hisy afa-tsy eo ny fanampiana
mba azon'ny gida ho sisitrahana zany le tetikasa miarina zany io moa zany teti-bola napetraky ny fanjakana mba ahafahan'ny secteur tourisme indrindrindra miatrika amin'izao fabangana ao anatin'ny resaka asa zao fa rehefa miverina ny asa dia afaka mandotsy kelikely an'io vola io ny guide touristique. Ny fifanarana amin'ny banque zany dia ny hoe 7 volana aorianany andraisana an'ilay vola vao manomboka ny fandoavana zany hoe tafiditra tsara ao anatin'ny mety fiverenan'ny mpizahatany mety Madagasikara zany satria raha izao izy mandray manomboka mandray mety any amin'ny volana May ihany izy zany afaka mamerina raha miverina ny fizahatany. Tsy ahivina manodidina ny 2 ny mpiseradimy kambana ao amin'ny Fédération Nationale des Guides. Izy ireo izay miparitaka manerana ny nosy. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia nanomboka androany fakakevitry ny mpisehatra amin'ny zotra nasionaly sy regionaly ary ny ATT mahakasika ny fiomanana amin'ny fiverenan'ny fitaterana. Maro ny rindran-damina apetraka ifihezana ny fiparitahan'ny Covid-19 raha fanazavana azo. Evy Richard. Ao anatin'ny fanomanana ny fiverenan'ny fitaterana ny mpisehatra amin'ny zotra regionaly sy nasionaly ary ny antokondrara misana ny fitaterana an-tanety. Maro ny teboka tsy maintsy apetraka ifehezana ny Covid-19 nandritra ny fionana teny Ambodivona androany. Lohalarana ny fampifandimbiasana ny kooperativa mpitaterana mampitoy ny lala amin'ny pireneny. Raha oharitsika fotsiny zany ny eny amin'ny gare routière Maki eny Andotapenaka dia misy axe anaky 5 ny eny. Misy ny RN1, RN2, RN4, RN5 sy RN6. Ireo zany dia mety hoe axe anankiroa no mandeha androany isaky ny latsinainy ohatra axe RN1 sy ny RN2 ihany no mandeha na 3 raha be indrindra arakaraka le statistika mety aminay dia ny ampitso le axe RN4 sy ny RN6 zay no mandeha satria raha indray tonga dia mandeha ny rehetrarehetra dia tsy mitombona mihitsy zay le fiverenana tsikelikely zay fa hitangorona be dia be ny olona. Oferana ihany koa ny olona mifamezivezy anatin'ny tobim-piantsonana. Ny mpandeha ny mpiasan'ny tobim-piantsonana ihany no ampidirina ny faritra ifehezana ny fitangoronana na izany na tsy izany. Nisy ny teboka tsy nampitovy hevitra ny antokondrara misahana ny fitaterana an-tanety sy ny filohana kooperativa ary ny tobim-piantsonana. Ny mampanahana amin'io zany dia sika mahita ankehitriny fa misy ny olona mandeha foana amin'ny saran-dalana lafo mivoaka amin'ny faritra Analamanga sy miditra amin'ny faritra Analamanga. Ka izay zany mahatonga ny mampanahana satria ampanjakan'ny client zany le izy raha ohatra ka misy an'izay elanelam-potoana zay fiangana elanelan'andro zany. Ka aminay zany dia mazava fa isan'andro ihany ny fiasa misokatra isan'andro zany ny fahasankarana zotra rehetra izay andehanan'ny olona eo amin'ny tobim-piantsonana fahasankarana. Isan'ny tsy maintsy ho voakasika ihany koa ny saran-dalana arakaraka ny fandaminana ny isan'ny mpandeha. Raha voatazana tony teo aloha ny isan'ny toerana, tsisy ny fiakarana saingy atahorana ny fiparitahan'ny Covid-19. Raha ena ny mpandeha, hiakatra ny saran-dalana ary kaikaiky ny vahoaka izay efa niaina anaty fahasahiranana nandritra ny 5 volana. Ampitatitra ihany koa ankilany laza fa efa nitondra takaitra mafy izy ireo nandritra izay fiatoan'ny asan'izay ka mitsipaka izay mety ho marimaritra iraisana, andrasana arak'izany ny toin'izay. Efa madiva ho vita kosa ny fanisana ho atao amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra ahafahana mahazo ny sosialim-bahoaka. Efa misy koa ny fizarana ka natao teny amin'ny Coliseum Antsonjobe ny ho an'ny boriboritany 5 androany ka eto Andriatsilavo. Nanomboka androany ny fizarana ny sosialim-bahoaka ho an'ny boriboritany 5 taorin'ny fampiatoana sy ny famerenana ny fanisana natao. Efa vita ny 7,100 ny fanisana ary tokantrano manodidina ny 2,000 amin'ireo boriboritany enina no tsy vita noho ny antony maro samihafa. Satria tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao fanisana dia mety tsy tahotrano ny olona. Zava-dehibe zany eto amin'ny tantaran'ny commune urbaine Antananarivo ary dia efa miroso ao anatin'ny fampidirana ny base de données an'izany moa tsika zany ahafahana manatsara ny fitantanany tanàna sy izay rehetra ilana azy. Izay ny voalohany. Ny faharoa ny antony nanaovana an'izay fanisam-bahoaka izay dia hoe ahafahana mahita ny hoe iza tokoa ny tokony hisitraka anay ity vatsy-tsinjo ity. Dia rehefa vita zany izay fanisana ankapobeny izay dia efa fantatra ihany koa ary na tsy napoizin'ny olona ngamba hoe fantatra hoe iza daholo ireo tokantrano efa nahazo ny tosika famena, iza rehefa nahazo ny sosialim-bahoaka sy ny vatsy-tsinjo teo aloha, iza ireo mpiasa-panjakana
tsy tapaka karama moa izy tsika amin'ny ankapobeny na tsy tokony hisitraka. Zay ihany navoaka ny ministera isaky ny fokontany rehetrarehetra zay nendreketany eto Antananarivo renivohitra, any Atsimondrano, any Avaradrano dia navoaka amin'izay ny lisitra ireo mpisitraka. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fizarana teto Antsonjombe. Tena mahafinaritra be, tena misy tsaina misy ka tena hoanay biasa dia tena zava-dehibe ho anay misy tsotra ny président republique nanana fanapahan-kevitra zara dia nareo hipikarakara be Tsy marina araka izany ny filazana fa misy fianakaviana mihoatra ny arivo tsy nahazo fanampiana. Karaha ny teo Amboditsiry tsy mitombona zany resaka hoe misy anarivony tsy tafiditra zany. 2valonjato sy 3 ny isan'ny tokantrano teo Amboditsiry ary efa voaisa daholo zay. Eo amin'ny 3,3 eo ny tokony hahazo an'ity vatsi-tsinjo ity. Ka iza ho aiza amin'izay le misy anarivony tsy nahazo. Ny anarivony tsy nahazo zany dia na izy efa nahazo tosika famena, na izy nahazo sosialim-bahoaka teo aloha, na izy olona tsy tokony hisitraka an'ity araka ny toromarika natao ka tsy mitombona zay fa mety hoe fanakorontanana saim-bahoaka fotsiny zany. Mazava ny toromarika tsy maintsy mahazo avokoa ny rehetra tokony hisitraka fanampiana, ankoatra ireo efa nisitraka fanampiana teo aloha toy ny vatsi-tsinjo sy ny tosika famena. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana zay hiatantsika mahakasika ny tsy faneken'ny sekoly tsy miankina ny datin'ny fanadinana CEPE. Eo any koa ny andro maneran-tao ny fakana sara amin'ity androany ity rehefa avy eo ary. We love chocolate. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Averina amin'ny fanjakana avokoa ireo fitaovana avy amin'ireo malala-tanana izay mbola azo ampiasaina aorian'ny ady atao amin'ny coronavirus. Hoy ny anivon'ny CCO Vato ny maraina teo nandritra ny fandraisana ireo fanampiana avy amin'ny malala-tanana nga eto Andriatsila. Nandritra izay 5 volana nidirany ny coronavirus teto Madagasikara izay, nienatra any amin'ny 20% ny tahan'ny olona manao fanabeazanaizana eto Madagasikara. Na izany azy, mitombo ny tahan'ireo tanora tovovavy mampiasa fanabazanaizana tsy maharitra ary mia tanora hatrany izy ireo raha ny fanazavana. Misy service zany hitanao hoe me miakatra ny fangatahana aminazy. Ohatra hoe ny fandrindram-pianakaviana amin'le tsy maharitra. Zany hoe avy amin'ny indrindra ny tahany fangatahana avy any amin'ny jeune, ny tanora zany, dia ireny zao hita hoe me miakatra. Izay ilay ataoko arakaraka le
adaptation nataonay teo koa moa zany no nahafahan'zareo mbola nisitraka n'le tolotra nataona. Araka ny voalazany ny filohan'ny Republikainy Madagasikara, ho tratra amin'ity volana aogositra ity ny pika amin'ny valan'aretina eto amintsika. Manambana kokoa ny loza manoloan'izany ka tokony ho samy mailo hatrany ny rehetra. Fa tena marina le izy, fa zao tokoa le izy tena tratra le pika, dia io no mila fitandremana be dia be. Satria raha tsy mitandrina atsika dia ohatra ny any ivelany rehetrarehetra amin'izao fotoana zao. Mbola mitohy hatrany araka izany ny fampitaovana sy ny fanampiana avy amin'ireo malala-tanana ho an'ny toeram-pibaikona COVID-19 eny Ivato. Ny maraina teo, nisy nanatitra chapiteau, fanasana tanana, pulvérisateur sy ireo takelaka fanentanana ho an'ny ady amin'ny coronavirus. Rehefa tapitra ny ady atao amin'ny coronavirus, averina amin'ny fanjakana foibe avokoa ireo fitaovana sy fanampiana rehetra voaray ny CCO. Ny zavatra tiako lazaina aloha dia fa foin'ireo malala-tanana ireo zavatra rehetrarehetra nomen'ireo. Rehefa vita ireo azadiny fa ny CCO dia natsanga ny fitondram-panjakana, dia atolotray ny fitondram-panjakana, satria azadiny fa misy ambaratonga anankiroa averiko foana ity, ny stratégie izay misy any zareo ny membre zany dia ny membre ny gouvernement rehetrarehetra, ireo ministra rehetrarehetra. Fa izahay aty amin'ny opération manao ny mise en œuvre ny stratégie izay napetraka. Ka rehefa ohatra ka tapitra tanteraka engany mba tsy ho ela intsony zany, dia mbola tsy ho lany ireo fitaovantsika ireo dia atolotra ny fitondram-panjakana, dia eo indray zareo mahita hoe atahorana sy tsy maintsy ilayntsika foana. Ho atsaraina sy ampiroboroboana ny fanofanana ireo teknisiana ny ala eto Madagasikara hoy ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny fidinana ifotona tany amin'ny Centre national de formation de techniciens forestiers Angavokely gato Andrea Tsilavatra. Ny taona 2024 no niverina ny sokatra ny fitoerana fiofanana ho an'ireo teknisiana ny ala ho Angavokely rehefa nikatona ampolo taonany maro. 2 taona ny faharetan'ny fiofanana ary efa mamarana ny fiofanana ny andininy voalohany amin'izao fotoana. Rantana miankina amin'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ny CNFTF na ny Centre national de formation de techniciens forestiers ary manofana tanora ho lasa teknisiana matianina momba ny ala. Toeran'ity moa zany dia niforona tamin'ny taona 770 izay tamin'izany izy mbola tsy tena ivitoerana fa ala fambolena ala no natao teto. Rehefa tonga ny taona 770 dia nasiana trano teto. Mbola tsy fantatra ny asany tamin'izany fa nasiana trano teto ary tonga ny taona 770 dia natao sekoly mpiambina ala teto amin'ity toerana ity. Dia no nandeha ny fotoana dia nikapona moa zany sekoly zany tamin'ny taona 750 sy 770. Dia nisokatra indray izy ankehitriny nanomboka tamin'ny taona 2024 manofana ny teknisian'ny ala. Mpiofana misa 30 no afaka raisina ary miofana mandritra ny 2 taona. Diplôma baccalauréat no afahana mifaninana hiditra ny amin'ny CNFTF. Brevet de technicien supérieur na BTS kosa ny diplôma azo rehefa mahavita fiofanana ao anatin'izay 2 taona izay. Nandritra ny fidinana ifotony tany an-toerana, nisy ny fanolorana fitaovana ary isy ihany koa ny fanampiana ireo efitrano fatorian'ny mpianatra sy ny fampitaovana izay arahana amin'ny tetikasa rindra. Tiako marihana manokana ihany koa ny mahazava-dehibe an'ny fisian'ity fitoerana ity satria tirere any hatreto eto Madagasikara no manofana an'izany teknisian'ny ala izany. Raha ny teknisianina rehetra na ataoko hoe atambatry fahoben'ny agentsika mikarakara ny ala dia eo amin'ny 200 000 hectares eo zany ny atsika ny fikarakarana atao. Olona iray mikarakara 200 000 hectares raha ohatra ka 8 000 hectares ohatra zany ao amin'ny Sila Réunion, zany hoe mazava tsara zany amin'izao fa ny tsy fahampiana olona dia anisan'ny sakana goavana amin'ny andraikitry ny Ministeran'ny tontolo iainana ary tokony hisy mihitsy zany izay politika fampidirana teknisianina sy fampidirana an'ireo lehibe ny ala ireo hanampy antsika amin'ny fitantarana ny ala sy ny valan-javaboary eto Madagasikara. Ny volana janoary 2024 nanomboka ny roso tamin'ny famokarana zanakazo ny CNFTF Angavokely. Zanakazo misa ray hetsy no hovokarin'izy ireo miaraka amin'ny tetikasa prosol amin'ity taona 2024 ity ary ho volena eny Angavokely ihany anatevenana ny ala voajanahary eny an-toerana. Angavokely rahateo izay voasokajy ho tompinala noho izy rakotra ala tanteraka ary avy ao aminy no mikorina ny rano mamatsy ny commune Nandihizana Aokarion. Mirefy 570 hektara ny faritra misy ny CNFTF ka ny 80 hektara amin'ireo ala natoraly.
Misedra olana goavana ny seapariana ronono nandritry ny 5 volana nisy Covid-19 tsy nisy nandray ny 300 isanjato ny vokatra noho ny fatapahan'ny lalana. Evrecha. Tsy misy mandray ny 300 isanjato ny vokatra ho an'ny fivondronam-pisehatra amin'ny lalam-piariana ronono izay hitana mpikambana mivantana manodidina ny 300 am'zato anatin'ny faritra telo eto Madagasikara. Isan'ny olana ny fahatapahan'ny lalana sy ny fikatoana ny fivarotana araka ny fepetrany raisiny fitondram-panjakana ifehezana ny Covid-19. Ny enatra amby 80 isanjato ny vidin'ny vokatra ronono tamin'ny faritra maro manoloana io. Tany amin'ny herinandro roa telo ny alohan'ny taon'ny etombohan'ny fiboahana tany raha tsy teny afa-tsy ny faritra Ambobary any Sambaina sy ny faritra dia tafidina hatrany amin'ny 500 ny litra ny ronono. Ny Masokarena nefa ny lafo dia lafo. Zara ho an'izay zara fa mahalafo izay. Zay zavatra izay. Tateo rindrina kely dia efa mba niakatra amin'izao fotoana izao efa mba niakatra any amin'ny 700 any ny ronono. Ary efa mba amin'ny toerana sasatsasany izay misy an'ireo mpanangona mpanodina sady mpanangona zany izay efa niasa ela tao anatin'ilay ihany. Izay zao efa mba manomboka miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny vidina ronono. Ny mpanodina ronono vokatra isan-karazany toy ny fromage sy ny maro hafa arak'izany no nandray ny 500 isanjato mahery ny vokatra nandritra ny 5 volana saingy amin'ny vidiny tsy araka ny tokony ho izy. Ny emitra ihany koa izy ireo ankehitriny noho izay mbola fikatoana ny tsena izay. Isa misedra olana hatrany arak'izany ny Tatsapy Ompy izay miaina anaty fahakiviana tanteraka ka nanajanona ny fampiasam-bola amin'ny fanatsarana ny famokarana ronono. Najanona ny Provande tsy nanao investissement tamin'ny resaka fambolena vilona ohatra tamin'ity taona ity zao tena tsikaritra teto anivon'ny MDB raha isa-taona manodididina ny 1 tonne 700 eo na 2 tonne sy 700 eo kilao eo ny masomboly vilona ray grasy sy avoanina fanao amin'ny contre saison amin'ny voliavitra amin'ny maitany izay njifain'ny membre ny MDB mba hoentiny miatrika ny maitany amin'ny sakafonono dia tamin'ity taona ity tena tsy nisy nafarafatsy zara fa nisy izay afaka nanana olona afaka nandefa ny entana avy any Antsirabe no afaka nividy. Ny tsy fahafahana mitahiry ny vokatra anatin'ny fotoana maharitra no olana amin'ny seapariana ronono ankapobeny. Ny fantoka betsaka amin'izay fampiroboroboana ny fanodinana izay arak'izany. Ny antso nataon'ny mpisehatra amin'ny tompon'andraikitra voakasika. Isan'izany ny fanamboarana fromage izay azo tehirizina ray hatramin'ny 9 bolana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mitony hetsika fanoherana ny datin'ny fanadinana CPE ny volana septambra izao. Izay ataon'ny mpisehatra amin'ny fampianarana eo amin'ny vony sekoly tsy miankina. Mpampianatra maro androany no tonga nanao hetsika fanairana teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Evrecha. 30 andro tsy hatongava ny fanadina mpanjakana CPE. Mitony fanoheran'ny mpisehatra amin'ny fampianarana eny anivon'ny sekoly tsy miankina ny datin'ny fanadina mpanjakana. Androany, mpampianatra sy talentsaikoly maro no tonga nitondra ny taraina ny tetsy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Maro ny teboka notakin'izy ireo mialohan'ny hidirana amin'izay fanadina mpanjakana izay. Mba adiny io seritrereto hoe 4 mois tsy miditra an-tsekoly ny mpianatra. Dia vetivety eo dia maninona tonga dia ampidia anao fa ampanaovana examen fangatahanay zany dia hoe mba aleo re techniquement mba ho jerevana no avon'ireto mpianatritsika reto. Vahaolana dia tsotra sady mazava. Averina hiditra mianatra aloha ny ankizy dia manao révision na mamita programme. Vita ny programme manao révision verina normal ny examen mpianatra. Ny fanindran-dalana tamin'ny fitakian'ny mpisehatra amin'ny fampianarana eny anivon'ny sekoly tsy miankina. Nisy ihany koa androany ny fanambarana nataon'ny fivondronan'ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina. Momba ny fepetra andrasan'izy ireo an'izay minisitra ihany fampianarana ambara tonga voalohany sy faharoa. Tokony ho ny fahaiza-manao sy ny traikefa fa tsy ny équilibre régional na genre no fepetra anendrena izay minisitra iainay satria efa tsapany tsy fahombiazana izany. Irinay raha toka sady teknisianina mahalala tsara ny sehatra mahakasika fanabeazana no sady saro-piaro amin'izany no sady afaka miara-miasa mpisehatra amin'izany na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
Mbola voatazona hatreto ny daty ny voalohan'ny volana septambra natanterahana ny fanadina mpanjakana CEPE. Raha tokany 14 septambra ny BEPC ary 5 oktobra ny bakaloria. Efa vita raha teo ny fisafidianana lazadina farany ho an'izay fanadina mpanjakana CEPE sy BEPC izay, ary efa andalam-panotana araka ny loharanom-baovao hatrany. Tontolo ny fampianarana izay hatrany dia nahitana fihenana ny tapaizan'ny mpianatra malagasy raha ny fanambarana izay navoaka teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Antony Maro no mahatonga izany raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Misedra olana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara raha ny valin'ny fanadihadiana ny tontosainy teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny alalan'ny UEAS na ny unité d'évaluation des acquis scolaires ny taona 2024. Araka ny tatitra nivoaka tamin'ny fomba ofisialy, ny fahasarotana eo amin'ny famakiana teny, eo ihany koa ny tsy fahafehezana ireo taranja fototra toy ny malagasy, ny matematika ary ny taranja frantsay no mahatonga ny fienan'ny tahapahaizan'ny mpianatra malagasy. Raha tokony hahay mamaky teny miisa 30 ao anatin'ny 2 minitra ohatra ny mpianatra ao amin'ny kilasy faharoa, tao aorian'ny fanadihadiana natao, tsy misy afa-tsy 20 amin'ny mpianatra miisa 100 no mahafehy izany. Amin'ny ankapobeny, teny miisa 15 ao anatin'ny 2 minitra no vitan'ny mpianatra malagasy, izany hoe atsasaky ny 30. Raha ny antotanisa hatrany, ny 17,7% ny mpianatra no mahavaly ny fanontaniana 50 amin'ny fanontaniana 100 napetraka taminy. 4,7% izany ho an'ny taranja matematika ary 7,3% ho an'ny frantsay. Ho an'ny kilasy fahadimy, ny 17,1% ny mpianatra no afaka mamaly ny fanontaniana 50 amin'ny fanontaniana 100 napetraka taminy amin'ny taranja malagasy. 3,7% ho an'ny matematika ary 5,3% ho an'ny taranja frantsay. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpampianatra nanaovana ny fanadihadiana, isan'ny mahatonga ny mpianatra tsy hampiasa saina ny tsy fahaizana mandanjalanja ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao, eo ihany koa ny fakana tahaka ny kolontsaina mpampianarana avy any ivelany. Ray lony ohatra ny lasan'le mirona be loatra amin'ny teknôlôjia vaovao zany ny tanora amin'izao fotoana izao, dia mifantoka makano kokoa zany ny zavatra ataony. Dia ohatra zao zany manomboka very zao le famakitena satria lasan'le écran tsy mamaky teny tsony le izy fa dia mijery sary dia miaino. Ankoatran'izay raha ohatra eo amin'ny lafiny ankapobeny koa mirona kokoa zany amin'ny resam-pirenena, ny zavatra ianarana sy ny zavatra ifantohan'ny saina. Vokatr'izay le tena mahizy azy ohatra zao mahamalagasy anazy dia manomboka ho very. Tsy ny mpampianatra irery ihany ny tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fampianarana ny zaza. Manana andraikitra lehibe ireo ray aman-dreny amin'ny fanaraha-maso sy ny fanabeazana ny mpianatra. Tokony tokotelo mamasan'androny ny fanabeazana sy ny fampianarana ny ankizy, satria raha ohatra hoe ny any ampianarana fotsiny no andrasanao dia tsisy fanaraha-maso any an-trano dia very an-dalana ihany le fianarana. Indrindra moa amin'izao fotoana izao, 4 volana zao tsy niditra ampianarana zany le ankizy. Matetika zany na tamin'ny tsy nisy an'izao fiboana an'ity izao valan'retana zao ary tsy maharaka an'le fianarana loatra, manara-maso an'le fianarana loatra ny ankabetsahan'ny ray aman-dreny satria mbola lany fotoana amin'ny fitadiavana ny ankabetsahany. Vokatr'izay dia tavela eo koa zany le ankizy. Ankoatr'izay, efa nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera tompona andraikitra amin'ny fanatsarana ny fampianarana eto Madagasikara tao aoriana ity tatitra ity. Isan'izany ny fijerenan'ny fomba fandraisan'ny mpianatra ny lesona, ny fanamafisana ny fahaizan'ireo mpampianatra frantsay, ny fampitaovana sy famporosiana makiboky, ny fampiofanana sy ny maro hafa. Lafy mavao hafa kosa indray dia tsy azo ekena ny gaboraraka sy ny fanaovana asa tsirambana mahakasika ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy ho ny governoran'ny faritra raha nijery mizotra ny asa akoatrin'ireo. Miroso ihany koa ny asa fanamboarana ny serana tsambo vaovao ao Saony Ranovongo. Henri Florio. Miroso ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy no jerena. Tonga nijery ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy mampitoa ny Fenirivo Atsinana sy Saony Ranovongo ny gouverneura ny faritra Andalanjorovo. Tsikaritra nadritra ny fidinana ifotony
fa efa misy sady ireo simba amin'ireo lalana izay nasimpanamboarana ka hentotra ny gouvernoura ary nanamafy tamin'ny orinasa nahazo ny asa mba hanatanteraka sy hanaja ny fepetra takiana amin'ny asa. Rehefa jerena tokoa zay vita revêtement ataonareo dia raha vao avy orana kely fotsiny ohatra afaka ray volana dia miverina décapité indray le izy zany. Dia ny rahana manokana mihitsy zay hoe mba jerevo akaiky gouverneur le lalana izay amboariny re entreprise reo Scorf avy any Tenerife makany Soanieran'Ivongo mba ahafahantsika mirosindreo izy satria Scorf ihany no hanao an'le lalana folo pointe Fenerivotsinanana tsy mara zany resako zany. Dia zay zavatra zany tonga zay tonga eto tsy matoky anareo ny fanjakana ary ny vahoaka koa tsy afapo amin'ny asa tao satria azadiny fa manao antony ny asam-bahoakany ity taorian'izay nisy ihany koa ny fijerenana ny fotodrafitrasa fanorenana ny seranatsambo ao Soanieran'Ivongo. Ity seranana ity izay asolo ilay seranana matetika isehon'ny loza eo amin'ny vavavinany miazo any Sainte Marie. Nisy ny fiatoan'ny asa fanamboarana teo ao Soanieran'Ivongo ka izany indrindra no nahatonga ny tompon'andraikitra ny jery fotony ny amin'ny tokony hanohizana ny asa fanamboarana. Amin'izao fotoana izao fa niato ny asa tsy miroso tsy mandroso mihitsy zany fahavitan'le asa nefa ataontsika hoe efa ho 5 volana mialohan'ny faran'ny taontsika zao. Dia manoloana izay fahatapahany fitohizan'ny asa zay dia maro ny vahoaka tia Soanieran'Ivongo mitaraina aminay. Dia izay no nahatonga anay miaraka ampiara-miasa rehetra zay eo moa ny lehiben'ny district zay manao tatitra isan'andro ny amin'ny zavatra rehetra zay mitranga aty zay no nahatonga ny gouverneur zany sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra tonga aty amin'izao fotoana izao mijery hoe inona marina moa no na antony nahatonga ny fampajanonana ny asa fanaovana ity seranatsambo eto Soanieran'Ivongo ity. Niona tao amin'ireo ben'ny tanàna eo anivon'ny distrikany Soanieran'Ivongo ihany koa ny gouverneur ny faritra fivoriana izay nomezana toromarika ireo ben'ny tanàna momba ilay plan émergence régionale eny anivon'ny faritra Analanjorovo. Ny tao an-tampon-tanàna ny Fenerivotsinanana ihany koa ny fijerevan'ny gouverneur mahakasika ny fanamboarana ny lalana. Fantatra ihany koa fa amboarana ny lalana eo amin'ny Sokofène mampitoa ny PP Savola sy ny maro hafa. Janona ny mifaritra isika dia tsy manaiky nanao famindram-pahefana ny lehiben'ny fonja ao Maroantsetra ka ina hiteraka korotana sy savorivory izany hoy ny solotenan'ny mponina avy any an-toerana gaeto Andriatsilavo. Manay mafy nisy ny korontana ao Maroantsetra ny mponina amin'izao fotoana. Antony tsy manaiky hanao passation ny lehiben'ny fonja teo aloha. Ty moa zany le zay décision zay tena prêté. Dia misy procès verbal de notification zay natao ny 29 juin zay maniraka ny lehiben'ny fonja vaovao hamonjy ny toeram-piasany any Maroantsetra. Dia ity koa zany le zay procès verbal de notification zay. Tonga any Maroantsetra nefany eo lehiben'ny fonja vaovao io dia tsy manaiky hanao passation zay lehiben'ny fonja eo Aperinasa. Satria araka ny resaka ataony anatin'ny fiarahamonina moa zany dia hoe raha mbola eo ny DRAP directeur régional de l'administration pénitentiaire, raha mbola eo ny DGAP directeur général de l'administration pénitentiaire, raha mbola eo ny SG ny ministère ny fitsarana, ary raha mbola miasa koa ny herin'ny vola dia tsy voafindra avy any Maroantsetra izy fa miaro anazy ireo olona reo. Raha ny fanazavana maro ny tsy mety ataon'ny lehiben'ny fonja ka mampitaraina ny mponina amin'izao fotoana. Zay zavatra zay nefany manahirana anay ny mandinika azy satria be da be tsy mety ataony io lehiben'ny fonja io tatoato zay. Ohatra amin'izany zao maro ny olona tokony misazy any am-ponja nefa hita tia ivelany anatin'ny fiarahamonina ary misy manao asa ratsy. Tahaka an'izany zao ty fampitam-baovao ty fampitam-baovao ny mpanao gazety avy any Maroantsetra zay manambara fa voafonja sazy miatra 2 taona tamin'ny June 2019 tratra mangalatra lavanilina ny volana Mai 2020. Zany hoe mbola tsy navita herintaona izy tany am-ponja dia efa tratra sahady mangalatra lavania aty ivelany. Ankoatra ny famoahana ireo voafonja, mbola misy adosona hafa maro ataon'ny lehiben'ny fonja any an-toerana. Ohatra amin'izany ny fivarotana ny tanin'ny fonja. Tsy mazava ny antony tsy mahavita ny famindram-pahefana eo amin'ny lehiben'ny fonja teo aloha sy ny lehiben'ny fonja vaovao hoy ireo mponina any an-toerana. Ireo faritra hafa nahazo décision niaraka taminy efa vita avokoa. Tahaka zany ohatra ny any Nosy Be, ny any Miarinarivo, ny any Ankazobe.
fa maninona ary a ny any maro atsetra rery a no tsy tafapetraka hatramin'izao mba manontany zay satria sao de mba misy marina ny finiavana hiaro an'io lehibe ny fonjy amperinasa io a na de sarotra inoana aza zany miangavy ny tompona andraikitra mahefa araka izany ny mponina ao an-toerana hijery akaiky ity tranga ao maro antsetra ity ny fametrahana rafitra madio ahafana miady amin'ny kolikoly sy ny fametrahana ny tanitandalàna no tanjony ka tokony isy vahaolana ao anaty fotoana fohy manoloan'izany ahina hiteraka savorivory ihany koa ity tranga ity amin'izao fotoana raha ny loharanom-baovao azo mariana androany kosa ny andro maneran-tany ho an'ny fakana sary izay fomba iray ahafana mitahiry fahatsiarovana maro entina aminao anatin'ity fanadadinina manaraka ty ny asan'ny pakasary iray sy ny akon'ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'ny zany Michel Arana ary zao 10 aogositra andro maneran-tany ho an'ny fakana sary na ny journée mondiale de la photographie iray amin'ireo pakasary nanaovana fanadihadiana i Hervé Léziany ankoatry ny maha-pakasary azy dia mpanao gazety ihany koa ny tenany. Hoe mpanao gazety pakasary zany maka sary ianao amin'ny sehatra maro, amin'ny toerana maro, dia misy fifandraisana amin'ny olona maro rehefa maka sary. Dia sady mpanao gazety ihany koa ianao satria zavatra alainao sary sy hidinanao eny an-kianja iny ihany no soratana, indraindray manoratra, indraindray maka sary fotsiny. Ohatra ny nafinaritra zao amin'ny fanatanterahana ny asa zany dia rehefa lehanao matotosa ny hira ka mpanaovina anao. Tsy tantara hoe tamin'ny hira koatrany ahoana fa iny zany ny anisan'ny tena mafinaritra indrindra. Hoe nisy hira ka nampanaovina anao na ianao manokana mihitsy, hoe inisiativanao manokana mihitsy dia totosa izy ary dia ohatra hoe mafaly ny rehetra zany na ny mpiara-miasa aminao, ny lehibenao na ny mpamaky. Nandritry ny 12 taona ny lomanisany tao anatin'ny tontolo ny asa fanaova gazety sy ny fakana sary. Asa miavaka ho izy ny asana pakasary fa tahaka ireo asa rehetra dia misy ny ambony, misy ihany koa ny ambany. Ho an'ny pakasary manokana zany na ny mpanao gazety amin'ny ankapobeny zao moa andro maneran-tany ho an'ny fakana sary indrindra ho misehatry ny asa fanaova gazety dia ahitana risika foana zany io asa io, indrindra rehefa tsy dia milamina ny firenena na toerana anankiray dia misy foana ny risika. Tsy ahivina zany dia ataoko hoe teo amin'ny 20 taona lasa teo zao no tena hoe nisedrana nisy olana sendra hoe niserana tamin'ny fanatanterahana ny asa volana ho ohatra zao mihitsy, volana ho tahaka izao hoe nandeha nidina terrain ianao dia misy zavatra nitranga dia manao ny ohatran'ny fanao hatramin'izay dia misy zavatra tsy ampoizinao zany nitranga tampoka izay karazana ohatrany hoe nisy explosion dia netefa taty amiko dia isaorana moa Andriamanitra ary tena tsapa fa hoe fiarovanaandriamanitra no ohatrany hoe tsy nahafaty ny tena tamin'izany fotoana zany. Etsy ankilany ho an'ny musée de la photographie izay toerana iray mitahiry ireo sary fahiny na ankehitriny manodidina ny 5 alina, 4 sy 2 alina amin'ireo izay efa numérisé na afaka kirakiraina amin'ny alalan'ny fitaovana informatika na elektronika. Tombony hoy ireo tompona andraikitra ny firoborobon'ny teknôlôjia manampy betsaka amin'ny fitehirizana sary izany. Ny sary tsinona dia atao takevitra mora simba amin'ny mataratasy azy, izay ny fahalalana sary hoe mora simba dia fa ihany tena marina tokoa hafa ihany rehefa raisina amin'ny tanana ny atao takevitra document, raisina amin'ny tanana dia hoe jereny maso hafa ihany kanefa amin'izao fotoan'izao kosa ny teknôlôjia vaovao dia mamela antsika afaka manatona an'ireny atao takevitra ireny dia vao maika tsara be satria afaka hoe alehibe azy na fahitana ohatra misy teboka kely kilometra kokoa dia misy an'ilay zoom dia afaka mahita kokoa dia tena tsara zany le fivoaran'ny teknôlôjia vaovao ho an'ny vakoka. Raha ny tantara napetraka ho andro maneran-tany ho an'ny fakana sary ny andro ny 10 aogositra nanomboka ny 10 aogositra 1970 vokatry ny fikarohan'ny frantsay iray antsoina hoe Louis Daguerre tamin'ny alalan'ny daguerreotype.
manana ny andraikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora manoloana izany ilaina ny fametrahana sehatra ahafahana miaino sy manampy azy ireny fanadina. Sakana tsy ahafahan'ny tanora mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena tsy fiainona ny vinan'izy ireo. Arak'izany, ilaina ny fanomezana sehatra ahafahan'ny tanora maneho ny heviny indrindra amin'ny fanarenana ny firenena ao aorian'ny valinaretina coronavirus. Tsapa amin'izao fotoana izao fa indrindra anatin'ilay Covid-19 dia miravoravo tanana ny tanora ary matetika ny olona kivy. Tsy ny tanora ihany fa ny ankamaroan'ny olona amin'izao kivy na resaka psikolojia na ny resaka ara-tsosialy zany na ny resaka toe-karena na paosiny olona marary dia izany rehetrarehetra izany no entina manampiana anazy tsy tokony ravoravo tanana ane fa misy zavatra tsara ao anatinao avoa ilay zavatra tsara ao anatinao ifampizarao. Misy arak'izany ny hetsika miendrika fifananana horonan-tsary karakarainy eo anivon'ny Jeune Active Interrégional ho fanomezana tosika ireo tanora ary ho fanampiana azy ireo hanatanteraka ny vina fampandrosoana izay napetrany. Misy hetsika karakarainay makasika an'izay fizarana vina izay amin'ny alalana horonan-tsary fohy. Izany hoe tanora anankiray izay vinany ho an'ny Madagasikara na ho an'ny tanora aorianan'izao Covid-19 izao. Mety sehatra maro ny eritreretany azy mety eo ny resaka tontolo iainana, manahoana ny resaka fahasalamana, resaka fampianarana, fa samy manana zany izy ireo ny andresen'ny lahatra makasika an'izay vinany ao anatiny ao ka tiany avoaka. Ary atosika ihany koa ny tanora mba ahay zara ihany koa fampizara izay vinananany izay hoentina mampivoatra ny tenany, mampivoatra ny hafa sy mampivoatra ny manodidina. Tsy ahivina, nanomboka ny fahatelon'ny volana aogositra lasa teo ary mifarana ny alahady ho avy izao ny fotoana ahafahan'ireo mpifaninana mandray anjara amin'ity hetsika ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray nametra-pialana ary nandravany gouvernemanta ary ny antenimieram-pirenena ny filoham-pirenena malianina Ibrahim Boubacar Keita taorian'ny fisamboran'ny tafika mutin azy. Mampanantena fividianana kosa ireo mpioky izay nandray ny fitondrana fanadina. Notoeran'ny mponina maliana nandritry ny volana maro tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe niala tamin'ny toerana vokatry ny fanonganam-panjakana ny filoha maliana Ibrahim Boubacar Keita niala ny talata 12 aogositra ifu alarobia 13 aogositra 2024. Taorian'izay nanambara ny fametra-pialana izy ny fandravana ny gouvernemanta ary ny antenimieram-pirenena mbola miady ihany koa amin'ny djihadista azy Mali. Nisy arak'izany ny fanambaran'ny tafika mutin natanteraka ny fanonganam-panjakana fa misy ny fametrahana ny gouvernemanta tetezamita ahafahana manomana sy manatanteraka fividianana. Raha tsy ivona ny taona 2024 dia efa nisy ihany koa ny fanonganam-panjakana tao Mali. Isan'ny nampiavaka ny tranga omaly tamin'izany raha toa ka sous-ofisier nanao izany ny taona 2024 ny tranga omaly kosa indray dia ireo officier supérieur ny ankamaroany. Nanamafy Ibrahim Boubacar Keita fa antony fametra-pialana ny fisorohana ny fisian'ny ralatsaka mandritry ny fitondrany. Io maraina io nanambara ireo tafika ny fitsanganan'ny Comité national pour le salut du peuple mitoy ihany ireo fifanarahana iraisam-pirenena nosy avy ny Mali. Raha tsy ivona ny volana jona no nanomboka ny olana tany Mali antony fitokonana notarian'ny M5 RFP na ny Rassemblement des forces patriotiques du Mali no niady mikasika ny fividianana parlementaire 2024. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izay soafa tsara daholo tompoko. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.